marimaritra iraisana teo amin'ny fanjakana sy ny mpisehatry ny tontolon'ny numerika eto Madagasikara. Ny tsena sy ny fifaninanana manomboka izao no apetraka. Io no amaritra ny sandan'ny connexion. Andrasana amin'ity herinandro ity ny fampidinana tokony ho tanterahan'ireo mpisehatra. Anisan'ny fentra notakin'ny fanjakana tamin'ny resaka internet, nisy ny vidiny mirary ho an'ny mpampiasa rehetra sy ny hatsaran'ny kalitao ary ny fanomezana tolotra mitovy lenta manerana ny nosy. Mba tena hivaliana izay fangatana izay anefa dia nisy ny dinika nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra sy ny positra ary ny fifandraisan-davitra niaraka tamin'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny nomerika teto Madagasikara. Araka ny fanazavana noetin'ny minisitra moa dia nanaiky ny hampidina ny vidin'ny internet ireo mpisehatra anivon'ny tontolon'ny nomerika. Mitondra ny entretana ny vahoaka malagasy, indrindra ireo tanora tena kianjana izay sy ireo mpisehatra amin'ny lafiny nomerika zany nangataka ny hampidinana ny vidin'ny internet. Hitsakinana anefa na amin'ny aina sy ny fangatana ny opérateur dia somary atao hoe mienjana mitady fa manaiky nefa izy ireo ny fampiresaka hatrany hitady vahaolana ary androso miaraka amin'ny hoan'ny tombontsoan'ny firenena. Anio zany dia ampahafantaritsika fa tapitra ny disadisa. Mifanaika ny ministera sy ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra miara-iasa anatratra ny tanjona ny ombonana dia ny inclusion numérique ho an'ny daholobe. Rehefa niresaka izahay tamin'ny herinandro dia mifanaiky izy fa manomboka amin'ity herinandro ity dia ampidina ny vidin'ny internet izy ireo amin'ny izay fahafahany izy ireo tsirairay avy. Mipetraka tanteraka zany ny fifaninanana ho an'ny vahoaka malagasy. Manokatra sy miantso ny mpampiasa vola rehetra ihany koa moa ny fanjakana hiditra ao anatin'ny sehatry ny nomerika ahafahana mampivelatra kokoa ny tolotra. Mba isiany rivo-baovao, isiany fifaninanana marina eo amin'ny resaka vidiny, isiany fifaninanana eo amin'ny kalitao, isiany fifaninanana eo amin'ny hafanganam-pandeha na vitesse ary indrindra mba isiany fifaninanana eo amin'ny fampiasana vola. Izany hoe any investissement izay ho ataon'izy ireo anatratra ny tanjona dia andrakotra amin'ny Madagasikara amin'ny anjara lanja mitovy ho an'ny faritra rehetrarehetra. Nambara ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ihany koa moa fa tsy hametra ny sandan'ny tolotra ny fanjakana fa hametraka tolotra misokatra sy anamora izany araka ny andraikitra andrasana aminy. Ka mijanona ho fampidiniana ny fanafonana ny hetra takena amin'ny sandan'ny connexion. Anaramaso ny vokatry ny azaka tanterahan'ny opérateur amin'ny fampidinana ny sandan'ny connexion sy ny fanatsarana ny kalitao ary ny fanomezana tolotra marakotra ny nosy aloha ny fanjakana vao iroso amin'ny dinika momba ny hetra.